ireo anton'ireo no ilana ny faritra arovana mba ho amin'ny tombotsoan'ny besinimaro na tombotsoa iombonana. Ny faritra arovana dia tsinona fa ireo valan-javaboary pirenena sy ny valan-javaboary. Torak'izay koa ireo tahiry manokana, ny tahiry ny javaboary, ireo tsangam-bato voajanahary na ireo endriky ny tanàna mirindraka arovana. Ny faritra arovana an-tanety dia ireo toerana ahitana ala, ao ny alamando izay hita amin'ny faritra atsinanana sy ny faritra avaratra atsinanan'ny nosy. Torak'izay koa aty afovoantany. Misy koa ny alamaina na ny tsiloina izay hitantsika amin'ny faritra andrefana sy atsimo andrefan'ny nosy. Torak'izay koa ny roranga. Ny faritra arovana mazana dia voahodidina fefy maitso izay tantanan'ireo vondron'olona ifotony. Les zones humides zany ity be dambaro jiaby ity zany tafiditra agnatin'le zone humide, tafiditra agnatin'le faritra mando, fa les délimitations misy zany ohatra tantsika hoe zao dia mifampitata zany zao CLB Ankazomahity dia ato CLB Antsatra. Dia io zany efa misy délimitation napetraka hoe ty mampisaraka le CLB. Dia efa misy karazana hoe panneau apetraka mba ahafantaran'le olo satria mety tsy voatery le mponigny jiaby an-toerana ahafantatra hoe ty zany faritra fehezan'le CLB aminay ty. Fa tsy maintsy asiagna le panneau d'indication ahafantarany hoe ty zany faritra tantanan'ny CLB nankiray. Ohatra koa zany ataontsika hoe amin'le zone de conservation dia metagna panneau asiagna pente amin'izay zany fantatra le olo fa rehefa mahita loko ohatran'izao dia mahita panneau ohatran'izao dia faritra arovana igny dia tsy azo idirana. Raha ny importance économique ty be dambaro ty dia agnisany raha amin'ny lafin'ny hazan-drano agnisany voalohany eto Madagasikara amin'ny resaka hoe famokarana le drakaka. Dia ohatra zay koa Makamba misy zany dia magnampy be le mponigny an-toerana dia marobe zany le asa hita. Ao moa zany misy le mivelogno direct amin'le hazan-drano ohatra ny ataontsika ny mpanjono, ao zany le magnano fivelomagna ohatra tantsika mahita asa dia mahita asa tantsika hoe ny mpanambokatra, ny mpanao trafiky. Dia zay zany agnisan'ny masana hoe le potentiel économique ny be dambaro ty zany resaka fanagnan'le hazan-drano. Faritra arovana ranomasina indray dia izay voafaritra ireo ranomasina amorontsiraka. Torak'izay koa ireo haran-dranomasina, ny alaonko sy ny torapasika amin'ny faritra anjonono izay miaraka aminy. Matetika ireo dia tafiditra na mifanila amin'ny faritra-dranomasina tantanan'ny vondron'olona ifotony na ny lamina entin'ny tantana ny morontsiraka an-dranomasina. Telo amby roapolo amby zato no faritra arovana misy eto Madagasikara. Raiky amby zato no faritra arovana an-tanety. Roa amby roapolo ho an'ny faritra arovana an-dranomasina.
Refy 1970 sy 4 sy ray alina sy eninetry sy 7 tapitrisa hektara izay no fitambaran'ny velaran'ny faritra arovana Antanety sy ny faritra arovana Andranomasina miaraka amin'ireo rehetra anaty rano. 7 sy 300 sy 3 sy 3 alina sy 4 hetsy sy 4 tapitrisa hektara kosa izay no velaran'ny faritra arovana Antanety. 7 sy 7 sy 7 alina sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa izay indray no velaran'ny faritra arovana Andranomasina sy ny anelanelan'ny tsondron-drano sy ny sitron-drano, izany hoe 0,9 amin'ny lafitany ary 1,9 amin'ny ranomasina amorontsiraka. Zava-dehibe loatra araka izany ny faritra arovana ka izay no mahatonga ireo manam-pahaizana ny anivon'ny université manao fikarohana momba ny faritra arovana. Amin'ny alalan'ny tetikasa antsoina hoe tetikasa betsaka no iasan'ireo manam-pahaizan'ireo. Io tetikasa betsaka io dia sehatra iarahan'ny mpikaroka malagasy sy vahiny miara-miasa raha ny fanazavana izay nentin'ny professeur Onimalala Andriamanampisoa. Izy dia mpampianatra mpikaroka avy eto anivon'ny lalam-piofanana toe-karena. Izany no nataony dia nandritry ny conférence nataon'izy ireo ho an'ny mpianatra ny université teto amin'ny amphi 50G lalam-piofanana toe-karena. Ny tetikasa betsaka zany dia tetikasa pikarohana irahana amin'ny mpikaroka maromaro zay avy any ivelany sy mpikaroka eto Madagasikara avy ao amin'ny Université d'Antananarivo mention économie. Izy io dia entina hanaovana fanadihadiana zany hoe inona ny vokatry ny fisian'ny faritra arovana eo amin'ny fiarovana ny ala na koa hoe inona ny vokatry ny fisian'ny faritra arovana amin'ny fiainan'ny olona andavanandro zany. Mais qui du coup ont un intérêt de pouvoir faire avancer un écosystème de recherche. Tamin'ny fandraisana anjara ny Florent Bedecaras, mpikaroka avy eo anivon'ny IRD na ny Institut de recherche pour le développement, nambarany fa ny tetikasa betsaka dia natao indrindra andrefesana ny fiantraikan'ny fisian'ny faritra arovana amin'ny tontolo iainana manodidina azy na andrefesana ihany koa ny fiantraikany amin'ny eo mponina manodidina azy. Mahomby sy mitondra voka-tsoa tokoa ve ny faritra arovana. Talohan'ny taona 3 sy 4 no efa nisy ny faritra arovana. Zay no fanazavana nentin'ny Florent Bedecaras teto amin'ity séminaire ity. Et donc on cherche non seulement à comprendre si les aires protégées ont un impact sur l'une de ces deux dimensions ou sur les deux, mais aussi et surtout quelles sont les raisons de cette efficacité ou du manque d'efficacité. Et on regarde aussi du coup comment est-ce que les aires protégées sont financées, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment s'organise leur gouvernance, qui prend les décisions, etc. Nous sommes encore à une étape préliminaire avec des résultats qui sont provisoires et qui vont évoluer, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il ne semble pas extrêmement pertinent de chercher un impact global de l'ensemble des aires protégées parce qu'elles ont des impacts très différents les unes et les autres. On remarque qu'il y en a qui fonctionnent bien et qui parviennent efficacement à réduire la déforestation, à limiter les feux
ou à améliorer les conditions de vie des populations environnantes, mais qu'il y en a aussi qui n'ont pas d'impact et voire certaines qui peuvent avoir des impacts adverses. Et donc on est en train d'essayer vraiment d'affiner ces calculs pour bien quantifier qu'est-ce qu'on a dans chacune des catégories et ensuite de comprendre pourquoi c'est le cas. Des données réelles sur les aires protégées, par exemple. Pourquoi ces données restent-ils fermées? Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Rova-Injafy amin'ny alalan'ny sampandrara misahana ny haitondra ny faritra rovana izay no tompony andraikitra amin'ny faritra rovana fa kosa ny université sy ny IRD amin'ny alalan'ireo manam-pahaizana mpikaroka no mpiandraikitra mitetika asabetsaka noho izay fiaraha-miasa izay no maheto ny lehibe ny sampandrara ny haitondra ny faritra rovana Ramatoa Seheno Ramanantsoa nambarany fa efa misy vokatra azo raisina momba ny atotanisa sy ny atotan-kevitra momba ny faritra rovana izay misy eto Madagasikara taorinan'izay fifororan'izay. Rattaché aty amin'ny université Antananarivo ny projet betsaka dia miara-miasa akaiky amin'ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana Rova-Injafy izay miantsehatra direct miahy direct ihany koa ny momba ny faritra rovana eto Madagasikara. Araka izany tao anatin'izay fiaraha-miasa izay dia efa nisy ireo vokatra azo sapaitanana. Anombohana amin'izany ny afahana mifanakalo mizara ihany koa ireo atotan-kevitra atotanisa momba ny faritra rovana. Raha antsika malala fa tsy dia ahitana antsika loatra hoe aiza ny tena ahafahantsika mahita izany atotanisa atotan-kevitra momba ny faritra rovana izany. Dia ao anatin'izay no vokatra anankiray azo sapaitanana hoe andao aloha isika anao an'izay fizarana izay. Aiza no ahitana ireo atotan-kevitra atotanisa momba ny faritra rovana, ahoana na azahoan'ny tsirairay na chercheur izy ireo na mpianatra izy ireo na mpiantsehatra ao anatin'ny fiarovana na ny mpitantana faritra rovana eny fa na dia ireo ao anatin'ny gouvernement izay mandray décision ihany koa hoe ahoana ny anatsarana ny fitantanana faritra rovana, aiza no ahitana izany atotanisa atotan-kevitra izany. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fampahafantarana ny olona hoe tao anatin'izay fisian'ny faritra rovana teto Madagasikara izay nanomboka ny taona 2000 hatramin'izao misy antsika izao ohatrohatry ny ahoana ny évolution ny ireo faritra rovana ireo, ohatry ny ahoana ny fitombony araka superficie, ohatry ny ahoana ihany koa ny fitombony teo amin'ireo mpitantana inavy ny zavatra afaka hita, afaka zaraina momba n'ireny faritra rovana ireny. Tsy voatery mijanona fotsiny tsika amin'ny resaka hoe carte, tsy voatery mijanona tsika eo amin'ny resaka statistika fa tena hoe ahoana ny tena fiantraikan'ireny faritra rovana ireny amin'ny andavanandro. Ny zavatra misy aloha zany ireo le mponina izay mipetraka manodidina ny faritra rovana dia marina fa efa misy ny atao hoe fikambanana eny fotony fa misy ihany koa mafy be ny tsindry izay mahazo an'ireny faritra rovana ireny dia manana foana izy ireo zany karazana hoe fakapana ny mitsofoka ny anatin'ilay faritra rovana dia tsy afenina fa misy ny potika tsy resahantsika intsony ny tsindry ateraky ny afo. Inona no zavatra misy amin'izao fotoana izao? Tao anatin'ny enitaona izay ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana Rova-Injafy tao anatin'ny fanatsarana ny haitondra ny faritra rovana dia niezaka nanamafy bebe kokoa ny momba n'izay velotena mponina eny fotin'izay. Araka ny fantatritsika rehefa noana ny kibo dia mivezivezy ny fanahy dia tonga ihany koa ny fakapana animo ao anatin'izay. Dia tao anatin'izay dia nisy ny haiko sy ny fiaraha-miasa ihany koa amin'ireo mpiantsehatra rehetrarehetra mpitantana ny faritra rovana rehetrarehetra fa akoatra ny fiarovana ny tontolo iainana, akoatra ny fiarovana ilay faritra rovana dia mila jerena manokana ihany koa izay velotena ny mponina eny fotin'izay. Dia ao anatin'ny manatanteraka anazy izao ny ministera
maro ireo fitaliavana miandraikitra momba an'izany. Reo amin'ny ministera tokoa moa misy an'ilay direction générale momba ny développement durable izay tena mifototra ao anatin'izay velitenany olona eny fotony fanatsarana ihany koa momba ny fiainan'ny olona eny fotony izay dia irariana hoe rehefa vita ny projet betsaka dia raha antsika mahita eo hoe ohatry ny ahoana marina tokoa izay vokatra izay fanatsarana nataon'ny ministera ny rahana tamin'ireo partenaire isan-tsokajin'izay ho afaka ho tsapaintsika tany iny izy amin'izay hoe ohatry ny ahoana ny nisy tao anatin'izay 10 taona izay. Somary miditra lalindalina kely amin'izay satria nisy fotoana ny fandarana izay saniko zany dia efa nanao ankety tany amin'iny faritra Sofia iny dia niresaka mikasika ny tsindry mahazo ny mangrove. Ny olona zany dia mampiasa charbon mangrove, mampiasa alaonko, mampiasa onko zany ny olona ary tena tsara mihitsy izy io fa mahery be ary izy. Inona no mesure zany raisinareo ministera zany eo amin'izay ary niresaka moa ianao teo hoe misy ny karazana hoe fomba atao ampaharitra ny fitantanana azy fa ny zavatra misy dia tena mafy be mihitsy ny tsindry mahazo ny alaonko zany raha niresa raha tonga ao Antsoy. Rehefa tonga ao amin'ny abattoir ao mandehanareo makany fa hitanareo tsara mihitsy fa isan'andro dia anjato ny tsilazako hoe narivony ny gona charbon mivoaka avy any anaty alaonko any ary tena enjana dia enjana izy. Inona zany amin'izao fotoana izao efa misy ny fandrafetana ny stratégie nationale momba ny charbon, izany hoe efa tsapa dia efa rentsika tsirairay avy hoe manomboka mevitsy ny hazo anaovana charbon. Ny filantsika nefa mitombo foana. Efa misy zany izay fandrafetana izay fijerena akaiky. Eo moa ny ministera manamafy ireny fampiasana charbon vert ireny. Eo ihany koa ny fampiasana sy ny fanentanana ampiasa gaz ohatra ho an'ny aty an-drenivohitra, izany hoe ezahana ahena mihitsy ny fampiasana andavanandro ny charbon. Mbola tsy vita izy io fa mety hoe eo amin'ny manasadalana zany izao fa irariana ho vita mandra-pahatonga amin'ny faran'ity taona ity raha ela indrindra fa efa hita mihitsy hoe tena ilaintsika ilay izy ahoana ny ahafahantsika tsy mampiasa intsony an'ilay arina fandrehatra izay manimba ny tontolo iainana, ahoana no ahafahana mampifandrindrana izay besointsika isan'andro izay nefa ihany koa hiarovantsika ny tontolo iainana. Dia efa misy tompon'andraikitra manao famalina ny pitsopitso momba ihany koa izy ireo ao anatin'izay. Roa taona zao no nisy ny tetikasa betsaka manomboka efa hitantaratra ny voka-pikaroana iarahan'ireo mpikaroka ahafahana mamoaka ny angom-baovao ara-tontolo iainana sy ny angom-baovao ara-toekarena amin'ny faritra arovana. I Docteur Razanakoto Thierry Bahay Toekarena misehatra anatin'ny tetikasa betsaka no mitondra n'izay fanazavana izay. Ny tetikasa nanomboka tamin'ny volana Martsa 2024 dia ankehitriny tsika mbola eo atenatenany, mbola ataontsika hoe tena eo atenatenany tanteraka zany mbola tsy vita hatramin'ny farany koa ny tetikasa fa ankehitriny tsika manana vokatra vitsivitsy soritra efa azo zaraina ihany ary anisan'izay ny atrikasany io ty mifototra amina zavatra telo lehibe aloha ny tena ifatoan'ny tetikasa. Ny fiatraikany fametrahana toerana faritra arovana anankiray amin'ny fivoaran'ny afo. Manao koa io faritra arovana io mihoatra amin'ny fikajian'ny roy javaboary ary manao ahoana io faritra arovana io rehefa mihoatra amin'ny fiveloman'ny velitenan'ny olona eny fotony eny zany. Ankehitriny ny zavatra tsapa dia samihafa ny valiny hita aloha amin'ireo faritra arovana rehetra eran'i Madagasikara. Ny teknika hoentina ny asa ny ataontsika hoe méthodologie moa zany na kajy mpanorona ve raha amin'ny teny malagasy no entina ny hijerena ny anaovana ny fanadihadiana dia misy ny fampiasana ny sary azo avy amin'ny satelita ray voalohany indrindra izay ampiarahana amin'ny fanadihadiana eny fotony ahafahana manita ny tena zava-misy marina zany.
ijerena manao na fivoarana ny vokatra telo fantatra kehitriny misy ny faritra rovana sasany azotsika lazaina hoe mandeha araka ny tokony izy tena mampiena mikajy ilay tontolo iainana ao anatiny ary misy fiatraikany amin'ny zay tsy ataontsika hoe goavambe akory amin'ny olona manodidina miasa manodidina anazy io zany ray misy fiainany hafa ao anatiny fa misy ny sasany faritra sasany miaina ny hafa ao anatiny fa le ty ivelany indray ny lasa mitombo sarotra angamba raha vetra andeha teny amin'izao fotoana zao ohatra andeha teny hoe toerana rehetra sy rehetra satria raisina ray manontolo goavambe izy rehetra dia atambatra dia ara-tontolo ny faritra rovana rehetra Madagasikara tsy ohatra ny ampidirina no iasana amin'ilay sary satelita azo dia aveo misy hidinana ifotony ny toerana ny hidinana ifotony teto mbola vitsivitsy ny tena mbola sarotra be raha vetra andeha zao teny hoe ary amin'ny anina tena misy fiatraikany ngeza be miapotika foana fa maro tsika mahafantatra ohatra akarafantsika tamin'ny herintaona zao ny rehetra foana inona ny antony nampirehitra ny ankamaroany tao akarafantsika nandritra ny taona lasa iny mety misy ara-politika ny filaza matetika mety misy ny teny hoe noho ny tsy fananany mponina eny ifotony fa ilay fanadihadiana hoentina kehitriny zany hoentina manazavanyizay azava kokoa amin'ny olona ary rehefa avy eo ho fitaovana hoentin'ny mpitatana sy ny mpanapa-kevitra mandray ny fomba fitantanana mendrika sy mifanitsy aminazy amin'izay zany rehefa avy eo zay ny tena tanjona anaovana an'ilay fanombanana fa ankehitriny aloha mbola tsy afaka milaza zato isan-jato tsika hoe rehefa mametraka faritra rovana dia tena voary tanteraka zato isan-jatony na potika daholo koa ny manodidina fa efa mitasoritra hoe samy hafa arakaraka ny toerana sy ny zava-misy manodidina eo ny vokatra azo zany aloha ankehitriny zao mbola misy moa fa melabelarina rehefa avy eo anamafy sy anindry kokoa mahakasika an'izay mihoatra amin'ireo efa niasana ankehitriny teny farany afatra azo ampitaina angambany ny fikaroana ara-siantifika dia manampy foana manampy ny mpanapa-kevitra rehetra amin'izay hevitra tokony hoentiny ho raisiny hitondrana ny firenena indrindrandrindra raha zay ny azo amitena anazy dia ny mpikaroka misehatra ao anatin'io amin'izay makany amin'izay lalana zay foana zany mpikaroka rehetra hatramin'izay ankehitriny efa manomboka misy fiheverana sy fijerena ny vokatra ny mpikaroka dia zay manatena hoe hitombo kokoa zay hevitra omenan'ny mpikaroka sy sehatra omenan'ny mpikaroka zay ahafana maka fanapa-kevitra mitombona sy marina mba hampandeha araka ny tokony ho izy ny vokatra ny fitantanana eto Madagasikara sy ny fampandrosoana izay dradradradraitsika isan'andro zany zay ngamba ny anisany hoe vokatra anisan'ny hevitra tena tiana hiampitaina hoe reto izay mpikaroka dia afaka ampiasain'ny fanjakana sy ny gouvernemanta rehetra zay hatramin'izay ma tsy dia matetika fa matsimbola avy any ivelany ny asanay fa ny fahaizanay mitovy foana eto foana ihany malagasy fahaizana malagasy foana ilay ampiasaina nefa ny any ivelany tena misitraka anazy matetika efa vonina hiara-iasa sy androso foana koa mpikaroka rehetra zay ngamba tena afatra lehibe mba atsipinay mpikaroka avy eto Madagasikara na ny avy ao ministera mpikaroka koa mantsy ry zareo dia afaka manao zavatra tsara sy mahitsy makany amin'ny mety tondrana amin'ilay fandrosoana. Ny faritra rovana moa dia manome tolotra ara-rovoary ary manome ny tolotra ara-toekarena eo amin'ny toerana izay misy azy. Maro resantsika izay amin'ny fandarana manaraka fa dia mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny herinandro indray.